taranja ady totondry azo lazaina hoe matory ny ady totondry malagasy amin'izao fotoana izao. Taitra amin'ny torimasina ary ireo seksiona telo ka dia hikarakara fifaninanana amin'ny farany herinandro tsy mikianja ny tafon'ny Mahamasina ny miaramila no hikatroka amin'ny sivily amin'ity faninanana ity. Mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny CTR ny Antsimondrano. Azo ambara dia mikarakara match de foot koa section io match de foot dia ionanay amin'ny COSFA. Zany hoe ny antony anaovana ny match de foot io dia anaovanay marjefy amin'ireo civil maromaro aty satria marina tokoa hoe natory ilay ady totondry nefa tsy dia natory firy fa io zany noentinay hamerenana tokoa ny lazan'ny totondry satria misy an'ireo kalaza izay hitantsika eo amin'ny civil ohatra Zakary ao amin'ny COSFA ry Sitra, Kartovinay, Irjafeta dia eo zany niona amin'ireo civil io zany. Inona ny antony safidiana manokana an'izay hoe nareo civil iona amin'ny miaramila? Ny antony safidiana manokana an'izay dia zareo miaramila no manana an'ireo kategoria feno dia ny aty amin'ny civil raha manana ihany tsy ampy ilay fetina fanomanana n'ilay champion Madagasikara Antananarivo dia ao mihitsy no hijerevanay hoe alao iona amin'ireto COSFA reto izay tanay tokoa hoe atraizakatraiza ny voan'ireto civil reto. Fa miresaka ady totondry ihany ianao manahoana raha tolony ady totondry ankapobeny amin'izao na ho an'ny faritra ny section na ho an'ny ligue na ho an'ny fédération nareo izay mikirakira mivantana an'ireo atleta. Marina tokoa zay satria somary tena misy olana ary natoritory tokoa ny ady totondry. Ny olana dia eo amin'ny adiny samby zareo lehibe ireo ka ito angamba mba hisarika kely ny sainy na ny eo amin'ny ministère na amin'ny fédération mba hoaka angamba izay aloha disadisa fa any amin'ny atleta no miantsaika ilay olana. Raha isika ohatra kaiky zao zao ny ady totondry tsy nanao jeux olympique tsy nanao classification no hoy ny antara olana antara ministère sy ny fédération dia mba hoaka hoe aleo hijarona tsy angamba fa ny atleta mba jerena fa mijaly ny atleta. Izy ity amin'ny fito ambin'ny folo avril zao ao amin'ny gymnase Mahamasina marina izy io fa misy fanomezana ho an'ny mandresy ary misy fahatsiarovana ho an'ny resy ka ho manainga antsika ho tonga maro fa ahita tena atsika ary hita lalao mahafinaritra. Iverena kely ilay fanontaniana amin'ny raha lafin'ny fitsarana manaraka ny lalàna ny ady totondry hatramin'izay ve zany ty faninanana karakara io? Sotrona mihitsy etsaka izay fanontaniana izay satria matetika dio no miteraka olana eo amin'ny ady totondry io fitsarana io ka rehefa niona tamin'ny filoha fédération izay dia nameny toky mihitsy filoha fédération fa iova ny tontolon'ny fitsarana eo ary indraikindraikitra izy ary indray fepetra raha sanatria misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny ady totondry amin'ny fotoana io.